Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Aza atakalo didin'olombelona ny didin'Andriamanitra. Aza atakalo didin'olombelona ny didin'Andriamanitra. Zany no asongady mofinainantsika ny filazantsara araka amin'ny Matthieu 5:20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy izay vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia nakeo amin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna sasany avy tany Jerosalema ka nanao hoe: nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana, fa tsy mba manasa tanana izy raha hihinan-kanina? Ary izy namaly ka nanao taminy hoe: nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Fa Andriamanitra efa nanao hoe: manaja ny rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia atao maty tokoa. Fa ho kosa ianareo, nazovo no ilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe: efa fanatitra ho an'Andriamanitra izay rehetra tokony hazonao soa avy amiko, dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy. Koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ry mpiatsara velatsia, marina ny namina ny Isaia anareo hoe: ity firenena ity manaja ahy amin'ny molony, fa ny fony kosa lavitra ahy. Koa foana ny vavan'ireo amiko, raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Aza takalo didin'olombelona ny didin'Andriamanitra. Ny antsoina hoe didin'olombelona voalaza eto dia ireo antson'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna hoe fampianarana voatolotry ny razana. Raha toa ka nanome lalana ny mpanoran-dalàna hanazava ny teny, ny soratra masina na hanazava ny lalàna tokoa ny tenin'Andriamanitra, hitantsika any amin'ny bokin'ny Deutéronomie zany ohatra, tena manana fahafahana araka ny lalàna izy ireo hanazava ny soratra masina. Dia indro namorona lalàna ho azy, lalàna fampiarana, ary dia tonga natsoina hoe fampianarana voatolotry ny razana. Ho an'ny fariseo, ho an'ny jiosy sasany dia tonga nanana fahefana ambony kokoa noho ny didin'Andriamanitra ny fampianarana voatolotry ny razana. Atao ny manaraka ireny fampianarana voatolotry ny razana ireny no ambony kokoa noho ny soratra masina. Tsy tena soratra masina, tsy tena le lalàna nomen'Andriamanitra akory ireny, fa lalàna fampiarana noforon'ireo raby ny fanesy dia tonga ny ainana tamin'ny fiainana andavanandro. Eto zao ohatra dia ny fampianarana voatolotry ny razana mahakasika ny fanasa-tanana alohan'ny hihinan-kanina no mahasarotiny azy ireo. Ny jiosy dia nino fa amin'ny alina rehefa matory ny olona dia misy demonia antsoina hoe sibita mipetraka amin'ny ratsan-tanana ka manery azy ireo tsy maintsy sasa-tanana mialohan'ny sakafo. Raha tsy misasa-tanana mialohan'ny sakafo araka ny finoan'izy ireo dia tonga maloto ary miditra ao anatin'ny vatan'ny olona ilay demonia antsoina hoe sibita ka dia nahasarotony azy ireo fatratra mihitsy. Tena nomena lanjam-bony mihoatra ny zavatra rehetra mihitsy, ary ambara fa isan'ny fampianarana voatolotry ny razana ambony indrindra ity fanasana tanana mialohan'ny sakafo ity. Nosokajiana tahaka amin'ny fandikana lalàna ambony tahaka ny hoe
firaisana fijangajangana amin'ny vehivavy-janga no andikana ny fahalotoana raha mihinana amin'ny sakafo tsy misasatanana. Misy raby anankiray izay aza Eleazara ny anarany. Eleazara tsy mba nankatoy ity fampianarana ity dia nanifatiny aza dia nasiana soratra hoe maloto io ka mendrika hotoraham-bato. Tena navoaka ny sinagoga tahaka ny fahadosoana hafa rehetra mihitsy ny fandikana ity lalàna voatolotry ny razana ity. Ho an'ny jiosy izay nino sy mankatoy ity lalàna ny fanasana tanana ity, ho azy ireo raha sendra sanatria tsy ampy ny rano dia aleony lavitra ary tsy misotro rano ho fatika etaeta toy izay tsy hanasa tanana mialohan'ny sakafo. Fa teo indrindra no nahitsin'i Jesosy zany fomba fijery zany, satria nanandratra ambony ny fampianaran'olombelona ka nanadino ny fampianaran'Andriamanitra. Andriamanitra nanome ny didy mahakasika ny hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Tena ao anatin'ny didy 10 mihitsy zany kanefa dia nofohanany reto fariseo reto. Nanalan'ny fariseo ny didy 10 ka dia nanana ny fiarovan-tena ny amin'ny korbana na ny fanatitra ao an'Andriamanitra. Ny jiosy rehefa tena manolo tena ao an'Andriamanitra dia manolotra ny fananany rehetra ao an'Andriamanitra izy. Izay no antsoina hoe korbana, ny fanolorana ny fanananao manontolo ho an'Andriamanitra. Ka rehefa voatolotra ao an'Andriamanitra, ho fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra, rehefa ataonao korbana ny fanananao dia tsy azo anombinana intsony zany, tsy azo analana intsony zany na misy hamehana aza. Noho ny finiavan'ny jiosy tsy te hiantra ny ray aman-dreniny fotsiny tsotro zao dia mody lazain'izy ireo fa efa lasa korbana, efa lasa fanatitra ao an'Andriamanitra ny fananany, ka dia indro tsy miantra ny ray aman-dreniny mbola velona izy ary dia tonga tsy manaja ny lalàn'Andriamanitra. Eo zany dia hitantsika fa zary ambony ny didin'Andriamanitra ny didin'olombelona na ny fampianaran'olombelona. Dia mampatsiahy Jesosy Kristy ny tenin'ny mpaminany Isaia fa firenena malotomolotra ary mpiay tsara velatsia, toa manandanja fotsiny amin'izy ireo ny endrika ivelany sy ny fomba mpivavahana, ny fampianarana tendrotendrony fa tsy mandraikitra ny fihavahana tena amin'ny fo ary ny fihavahana marina amin'Andriamanitra. Revako malala ao amin'ny Tompo. Tsy hoe akory ny fanarahana ny tarazo, tsy ny tarazo rehetra akory no ratsy, fa izay tena tsindrian'i Jesosy eto dia ny fanaovana tsinotsinona ny didin'Andriamanitra eo anatrehan'izay rehetra mety ho atsangan'ny olombelona, ho apetraky ny olombelona eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, eny na eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fianakaviana sy ny ankohonana azy. Androany dia mampianatra antsika Jesosy ny amin'ny hoe ny didin'Andriamanitra aloha. Ny didin'Andriamanitra aloha vao ny didy samihafa sy ny lalàna samihafa any amin'ny fiarahamonina. Ho antsika fiangonana manokana dia tena mipetraka mihitsy zany hierarchie, izany ambaratonga ao amin'ny fanarahana ny didy zany. Ho an'ny fiangonana dia ny soratra masina aloha no lalàna voalohany manan-kery. Ny soratra masina aloha no mandrantsana sy manitsy no arahana amin'ny zavatra rehetra. Ao aorianan'ny soratra masina izay vao ireo lalàna voasoratra samihafa tahaka ny fotodalàna sy ny fitsipika anatiny, ny statut sy ny samihafa. Ny soratra masina aloha vao ny lalàna samihafa. Ny soratra masina aloha vao ny fanapahan-kevitry ny fiangonana. Ny soratra masina aloha vao ny fandaminana samihafa ao amin'ny fiangonana. Tsy maintsy manindrahindra ny soratra masina isika. Zany raha teo ny maha-protestanta
fa izany raha teo no nampianarin'i Jesosy atsika. Ndao ary ry havako, aza takalo ny fampianaran'olombelona, ny fampianaran'Andriamanitra. Aza takalo ny didin'olombelona, ny didin'Andriamanitra. Ny soratra masina no aoka hanapaka voalohany ny fiainanao. Tsy ny développement personnel apotra sy atrangan'izao fiarahamonina misy atsika izao no hanapaka ny fiainanao ka hitarika anao any amin'ny fiainana tsy mila an'Andriamanitra, fa ny soratra masina aloha, ny soratra masina irery ihany, ny soratra masina hatrany. Dia ho n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo noho ny amin'ny teninao tsy misorona izay mananatra sy manitsy ny fombanay sy ny fanaonay izay ivelambelany fotsiny ihany. Fa resy lahatra fa ao amin'ny teninao ihany misy ny fiainana mandrakizay. Ny teninao no fanasina sy fahazavana, manazava ny dianay ary mitondra anay eo amin'ny fahatsaranao. Ankehitriny apetraka feno ampelantananao ireo rehetra mangetaeta anao. Tompo, misy manokana ireo mpanomponao izay mila famonjena amin'ity andro anio ity, ireo rehetra mila vonjy, ireo rehetra miantso ny anaranao mba miainoka mamalia ry Andriamanitra io. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.